ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tean'io ty ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny petera voalohany toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amin'ny roapolo. Petera voalohany toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amin'ny roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivaninanareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rason'i Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro faran'izao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenana ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Araka izany ravana dia fampirisihana hitondra tena mifanaraka amin'ny filazantsara. Izany no hitantsika eo ambonimbony eo azo amin'tinana izao apahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Ary famarinana telo ravana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe mitondra tena amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra mandritra ny fivahiniananareo ety. Hoy Petera tamin'ny mpino, mitondra tena amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra mandritra ny fivahiniananareo ety. Hoy Petera tamin'ny mpino. Hitantsika izany amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Raha verintsika vakiana toy izay manao hoe ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asany izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahiniananareo ety. Etsika ravana dia mahita fa ny Petera apôstôly no manoratra izao epistily izao ary ireo kristianina any am-pielezana any Ponto, Galatia, Kapadokia, Azia sy Bitinia, ireo no andefasany izao taratasy izao. Ny votoatin'ny taratasy dia tena famporisihana ny olona andeha mendrika ny maha-kristianina azy, hitondra tena araka ny tokony ho izy. Ka eo ambonimbony ao izy zao dia manazava ny amin'ny hoe mandehana amin'ny fahamasinana, tahaka ny fahamasinan'ilay niantso anareo izy dia oka mba anana izany fahamasinana izany koa anareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Ary eto indray izy dia mampirisika ny hoe mandehana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, mandehana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ozy izy, satria ianareo ozy dia mino sy miantso an'io Andriamanitra hoe ray. Ary fantatsika tsara ozy fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra tsy mizatavan'olona ary mitsara ny olona araka ny asany avy. Ny dikan'izany dia izao hoe tsy misy fijerevana hoe itsy na iry, fa ny zavatra izay ataon'ny olona dia valiana io Andriamanitra io satria mitsara marina izy araka ny asan'ny olona rehetra ozy dia izay no hitsarany azy. Ka raha izay io Andriamanitra io izay antsointsika hoe ray, hoy Petera, dia aoka isika mba andeha amin'ny fahatahorana amin'ny andro mpivahinianantsika, izany hoe aoka mba andeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra mandritra ny fotoana izay hivainana, satria io Andriamanitra io izany raha adika amin'ny teny tsotra dia hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana io fa tena izay afafinao no jinjainao, satria tsarainy araka ny tokony ho izy ary tsarainy marina, tsy mizatavan'olona izy eo amin'izany fitsarana izany. Kanefa dio Andriamanitra io Andriamanitra izay antsontsika hoe ray, hoy Petera, dia mitaona ny olona izy andeha amin'ny fahatahorana n'io Andriamanitra io izay mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Inona ravana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Izany fahatahorana an'Andriamanitra izany ravana, zavatra tena tokony ianarana ary tokony amporosihana mihitsy izany amin'izao andro ankehitriny izao. Indraindray ny lalànan'ny olombelona ary no atahoran'ny olona kokoa. Any Singapour izao dia misy lalàna hoe mandoa $1000 raha tratra ianao mandrora eny amin'ny arabe, ary tena fantatry ny olona izany lalàna izany dia tsisy manatanteraka an'ilay izy mihitsy ilay olona. Dia tahaka izany koa ny aty Eropa, misy nyreny radara ireny eny amin'ny arabe eny, dia hoe izao ihany ny vitesy
farafabetsana zany azonao andehanana am'ty lalanyty ka raha vao mihoatra zay anao de tonga dia le radara no maka sary ny fiaranao de tonga ny antranonao rehefa aveo a ny sazy de matahotra ny olona de mitondra tena araka ny tokony izy eny amin'ny arabe eny satria fatany fa tsy mitsitsy io radara io robot io tsy misy fizahatavan'olona io hoe mampalelona iny tomobily iny fa ratsiratsy kely na hoe tsara iny tomobily tsara be iny kosa ve de ho alaina sary eto fa tsy mitsitsy io radara io de lasa mitondra tena araka ny tokony ho izy eny amin'ny arabe hain'ny olona zany rehefa eny am'izao toy zao fa rehefa tonga ty amin'andriamanitra fantatry ny olona tsara ny didin'andriamanitra fa ndraindray ane am'izao fotoana zao ry havana mampalahelo hoe fa lasa ohatra ny zavatra maimaim-poana mihitsy zany mandaingy zany zavatra ohatra ny tsisy atahoran'ny olona tsony zany mandaingy zany am'izao fotoana zao ary de lasa ohatra ny zavatra hoe tsisy mahita tsisy mahalala tsisy mahafantatra Andriamanitra ry havana ilay antsotsika hoe ray de Andriamanitra tsy misatavan'olona ary lainga zay ataon'ny olona de hitany ohatra zany koa ny alatra zay ataon'ny olona sasany ny fijangajangana zay ataon'ny olona everin'ny olona manko reny zavatra reny hoe izaho ihany no mahita azy ato ao anatin'ny efitrano mangina ao ianao de tadidio mandrakariva fa raha miantso an'Andriamanitra ho rainao ianao de manatrika anao izy ary mahita ny zavatra rehetrarehetra araka ny iran'ny mpanakanto hoe misy mahita ny zavatra nataonareo izy tena misy mahita ary tena mahita ny zava-miseho fatany ka hitany ka ary tokony andeha amin'ny fahatorana an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra de Andriamanitra mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy saingambaran'ny tenin'Andriamanitra moa hoe tsy valian'Andriamanitra eo ny eo ny ratsy ataon'ny olona de izany no mampatonga ny olona mikiry biby amin'ny faharatsiana ihany ny fony ianao kosa ry havana raha mandrizo ho afatra zao ianao mandehana amin'ny fahatorana an'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra ataovy mihitsy hoe Andriamanitra de manatrika Andriamanitra de mahita ary zany ane ny vavaka zay ataontsika Andriamanitra ho momba anay ary tena momba antsika izy ary efa nambarana zany indro momba anareo mandrakarivo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao ka raha mombanao Andriamanitra de zavatra manao ahoana moa no hitan'Andriamanitra amin'izany fiainanao zany isan'andro so de enao masika enao maditra enao manao ny sitraponao adala fotsiny zany no ataonao manatrika an'izany teatra ny fiainanao zany Andriamanitra tsia mandehana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ry havana ny fahatahorana an'Andriamanitra ane ny fiandoham-pahendreny ninonina ataonao de ambarao foana tahaka ny nambaran'ireo malagasy fahiny hoe tsy ny loha samangina ny jereny fa Andriamanitra ao tapiny loha izay mahita ny zavatra rehetra indray mandeha ry havana nisy olona zay nahitandreo mpiasa tao amin'izy hoe tena manao kilavaka sy tsy miasa araka ny tokony ho izy mihitsy de nasiany kamera tao amin'le efitrano fiasana asiako kamera eto izy de nasiany kamera teo fananomboka teo tena sérieux be daholo am'izay le mpiasa satria mieritreritra hoe hitany patron any izy io hitany any izy io tonga ara-potoana miala ara-potoana sy ny toy izany manao zavatra araka ny tokony izy tsy mipetrapetraka sy miresadresaka tsony fa samy manao ny asany ara-dalàna be daholo kanefany le kamera io de kamera tsisy fil koa fa juste napetrany teo fotsiny mba ahafahan'ireo olo reo zany mieritreritra zany fomba fisainana zany de fomba fisainana tokony ananantsika hoe misy mahita de ataonao araka ny tokony ho izy daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao satria tsapanao hoe misy mahita ianao raha-pianatra ianao mety tsisy mahita tokoa le fraude kely ataonao fa Andriamanitra ry havana manatrika Andriamanitra mahita io Andriamanitra zay vavahantsika ary hitany miafina indrindra hatrany amin'ny eritreritritsika any ary zany tokony andehanantsika amin'ny fahatahorana an'io Andriamanitra mandrakariva fa zay olona manana zany fahatahorana an'Andriamanitra zany no atao hoe olon-kendry ary mila ny zany zao firenena misy atsika zao mila ny zany ny fiarahamonina ankehitriny mila ny zany ny fiangonana be de be ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra intsony ary manao an'Andriamanitra tsy misy ka tena manao zay tiany atao tanteraka tsy izany sika mandehanao zay amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra mandritra ny andro ny fivanananareo ety ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary de izao moa ve mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ianao mitonanao ary havana andao viletsika ao anatintsika zany manatrika Andriamanitra mahita Andriamanitra mijery Andriamanitra ary mandanja sy mandrefy ny zavatra rehetra zay ataoko izy fampitsara marina izy ary mamaly atsika araka ny asantsika avy mandiny tena tonga avasaina de angatao mihitsy ny fanahy masina hoe fanahy masina ampio
fa ndraindray anery avana na de fantatsika zao hoe manatrika antsika Andriamanitra de nititsika atao ihany ny ataontsika fa tena mila mangataka ny herin'ny fanahy masintsika fanahy masina ho ampio mba ahafahako mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de zao hoe ny rason'ny Kristy mihitsy no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala fahiny hoy Petera tamin'ny mpino. Ny rason'ny Kristy mihitsy no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala fahiny hoy Petera tamin'ny mpino. Hitantsika izany amin'ny andininy 7:20 raha verina vakina tozy manao hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny etindrazana fa ny rason'ny Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentana. Etsika dia mahita fa mampatsiaro indray Petera ny amin'ilay famonjena izay noraisiny reto kristianina ireto. Io famonjena io dia tena sarobito izy satria ny nanavotanareo dia tsy tamin'ny volamena sy volafotsy. Inona moa no zavatra mety hoe ao an-tsainy ao anatiny izany? Ny Israely ry havana dia misy ilay sekely volafotsy izay tsy maintsy aloha vidiny aina fanavotana lalàna nomen'Andriamanitra tany amin'ny andron'i Mosesy izany any amin'ny Eksodosy hoe tsy maintsy mandoa atsasaka sekely volafotsy izany ny lehilahy rehetra mba ahafahana manavitra ny ainy. Zay zany ny anavotana azy. Dia hoe anavotana azy amin'inona moa zany fa rehefa isaina dia tsy maintsy mandoa an'izay daholo satria ireo olon'ireo dia olona novonjen'Andriamanitra tany amin'ny tany Ejipta. Dia vidin'izay fanavotana azy zay zany dia saka sekely zany ny vola alohany ohatrany hoe vidiny ainy zany hanavotana azy. Dia eto Petera dia milaza hoe tsy zavatra volafotsy sy zavatra kely ohatr' izany na volamena ka hoe azo hoe afaka omeko indray koa raha ohatra ka zay ny problème fa tena zavatra sarobidy dia ny rason'ny Kristy ozy. Ny rason'ny Kristy zany hoe ao anatin'io raha io manko ravana ny misy ny aina zany hoe ny ain'ny Kristy mihitsy ny nalatsaka mba ahafahana manala anareo amin'ilay fitondrantena adala fahiny izay novainareo sy azonareo tany amin'ny razanareo tany. Dia milaza moa izany le fiainana fahiny, le fiainana tao anatin'ny alatra, ny fanompoan-tsampy, ny faharatsiana, ny lainga sy ny zavatra rehetrarehetra izay niainan'ny olona fahiny. Ny nanavotan'ny Kristy an'ireny olona ireny tamin'izany dia tsy hoe nisy volana aloha na volamena fa tena ny ainy mihitsy. Ny ainy mihitsy ny nalatsaka ozy izy. Dia io le hoe zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao araka ny ambaran'i Jaona toko 1 azy. Dia izay zany ny ambara eto. Ka inona moa ry havana ny lesona izay tsara ho tsoahana avy amin'izany? Tsarovy ry havana fa nisy aina nalatsaka tao. Nisy aina nalatsaka tao mba hialantsika amin'ny ratsy. Jerevony nanomaman'Andriamanitra ny Maria Virjiny no manin'Andriamanitra ilay vehivavy Virjiny handray ilay fahasoavana. Ary tsy maintsy nilaozana ny lapa rehetrarehetra tany hidinany eto ambonin'ny tany. Dia nalaina ilay zaza rehefa teraka dia ny sahiranana mihitsy nanafina azy satria ny fofony Heroda ny ainy dia ny alehibe io zaza io narovana ary natrika fakapanahy samihafa dia nizaka fanenjehana avy eo ny kapohana ny tsivy amin'ny telopolo rehefa nivavaka ary izy tena ny orooro ny fanahany tao Getsemane ka tonga dinitra tonga rà ny atsembohana izay nilatsaka teny aminy. Ny roso izy niatrika ny azo fijaliana natolony ny tanany ho fantsihina ny aretana ny zavatra rehetra mba ho vita ny famonjena azy sy ny famonjenanao. Tsy zavatra mora ane zany tsy zavatra mora zany ravana ary tsy zavatra azo hoe averina, tsy zavatra azo hoe soloana hoe avereno indray koa aoka ho tsarovantsika fa izany rehetrarehetra zany tsy maintsy nalalovana sy ny aretana mba hatonga anao sy hatonga ho vovonjy, hatonga antsika hiala amin'ny fitondrantena adala fahiny, hatonga antsika ho tsy ho voafatotro ny fahotana sy ny faharatsiana. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ny aretan'i Kristy ary tsy mora taminy io ry havana, tsy mora taminy io ny ainy mihitsy tsy maintsy nalatsaka mba hatonga antsika olona afaka. Any amin'ny boky fitantarana ry havana momba ny tantaran'ny ray aman-dreny mamany lava dia misy tantara mamperitreritra anankiray voasoratra. Ny makombana hono ny lava andeha mangy an'ity lehilahy anankiray izay marary mafy. Dia rehefa niomakomana teo izy dia hoy Jesosy taminy andeha ho aiza ianao? Dia hoe andeha hamangy ny mpanomponao ako. Dia hoe mpanompoko iza?
dia anina ranona variananina manaotra fa mararo iny izy to jesosy hoe mijanony ianao fa tsy mpanompoko iny de hoe fahahoana de gaga be mihitsy neny lava hoe fahahoana de nazavain' jesosy taminy hoe misy fahotana ozy izy izay nasiako mibebahany efa nandritra ny fotoana ela ary azo ny elana tsara ozy izy fa tsy nety ny elany mihitsy averiny famoramora angambany ozy izy na afatesako teo ambony azo fijaliana tsy mahazo makany ianao izy de maty le ranga zavadozana zany riavana zava-dozy zany indraindray tokoa tsika amaivanitsika mihitsy io asa mpamonjena nataon'i Jesosy io zay rehetra ny aretany teo amin'ny hazo fijaliana de amaivanitsika va de ataoko ihany aloha ty de rapitsondray amin'ny bebaka de ataoko indray ty de rapitsondray amin'ny bebaka ohatrany hoe fasoavana le izy de ohatrany hoe zavatra raisina fotsiny de ararototsika le izy amaivanitsika tandremo misy fetra ny famindram-pon'Andriamanitra mahatahora ry avana raha mbola ena anaty fahotana isika fa tena ny rasony Jesosy mihitsy any nahafatesany teo aminazy fijaliana vidindrany Jesosy Kristy ianao ny ranony nanavotana anao de mbola iverina iaina amin'ny fahotana ihany ve iverina amin'izay efa nahafateny Kristy ihany ve hanao tsinitsinina ny asa mpamonjeny ve tsia dinio lalina zany ry kristianina sainotsaino zany fa tian'Andriamanitra ho fatatsika fa sarobidy loatra ny nanavotana antsika ny fantaniana mipetraka amikosy aminao ary zany de izao hoe tsapanao ve fa sarobidy lavitra noho ny volamena sy ny vola fotsiny nanavotana anao taonanao ary havana amin'ity ty andinika lalina izany asa mpamonjena nataon'ny Kristy ho anao zany ary tena hoe anapa-kevitra hiala amin'ny faharatsiana satria izay ane nahafatesany teo mba hanafahana antsika amin'ny fitondrantena adala fahiny ozy izy ka raha mbola milono anatin'ny fitondrantena adala fahiny ihany ianao ankehitriny matimaty foana ane zany Kristy matimaty foana izy tsy avelantsika ho matimaty foana izy fa tena ataontsika misy fiatraikany amin'ny fiainantsika lay rana latsany teo amin'ny hazo fijaliana ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe ny orenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra no antony asa mpamonjeny Kristy hoy Petera tampino ny orenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra no antony asa mpamonjeny Kristy hoy Petera tamin'ny pino hitantsika amin'ny andin'ny faharoapolo sy ny faraka amin'ny roapolo zany raha verina vakina tozy manao hoe izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany de le nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenany finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra eto ravana de mahita fa somary sarotsarotra moa ny mandray ity teny ity nefa ny zavatra tiany Petera asongadina de tsotra hoe ny asa mpamonjena zay nataon'i Jesosy Kristy ny tanjona dia ny mba io ravana de milaza tanjona io ny tanjona zany de mba hahatonga anareo anana finoana sy fanantenana miorina tsara ao amin'Andriamanitra zay ary zay no mahatonga anazy milaza ny faraka am'roapolo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy nahafahany olona lasa mino an'Andriamanitra ny fahitana ny asa mpamonjena zay nataon'i Jesosy Kristy tsy inona moa zany fa ny fitsanganany tamin'ny maty dia ahafahany olona mahita fa tena mahery Andriamanitra hatramin'ny ela ozy nefa ny planifian'Andriamanitra ny hanomezany an'io zanany io fa tsy zavatra vaovao zany hoe ahafahany olona mahita zany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra zany i Jesosy Kristy ka rehefa tena mibanjina an' Jesosy Kristy sy le asa vitan' Jesosy Kristy zany olona de lasa manana finoana an'Andriamanitra ilay naniraka an'io Jesosy Kristy io ary zay no natonga an' Jesosy iteny nareo zy miteny aiza ny ray asehonany ngatsy Paola efa vafrina zay ny teto amin'ny mbola tsy hitanareo foana ve ny ray ozy izy izay mahita ozy de mahita ny ray satria naseho an' Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fahavelomany sy ny asany sy ny fiainany ny fahatsaran'Andriamanitra ka ny tanjony de nahatonga ny olona rehefa mibanjina sy mahita azy de lasa anana finoana an'Andriamanitra anana fanantenana amin'Andriamanitra iorina tanteraka ao amin'Andriamanitra ary zany mambaran'ny Petera eto ka inona moravana ny lesona azoka tsoahana avy amin'izany ny ahatonga anao sy ny ahatonga iantehitra sy atoko tanteraka an'Andriamanitra ry havana no tanjon'i Jesosy Kristy sy ny asa mpamonjena rehetra zay nataony ny fahafatesany sy ny fitsanganany de ahatonga atsika ino sy antehitra fa ay io Andriamanitra io de manana ny fanalahidiny fahafatesana ay io Andriamanitra io de mamanangana ny maty ny dikan'izany na inona endrika fahafatesana eo amin'ny fiainantsika
rehefa mibanjina ny azo fijaliana sy mibanjina an' jesosy tsika manana finono sika fa vitan'andriamanitra manala izany sy manangana izany ary mamelona izany indray ao amin'andriamanitra ny finoantsika fa finoana ny orona tamin'ny alalan'i jesosy kristy. Betsaka ny olona metehitra amin'ny zavatra hafa azahoana famonjena, aza manorona ny finoana ao amin'ny vitana zany. Indraindray sasany voninkazo zany dia anorena ny olona ny finoana. Za zao dia nahita olona mihitsy ohatr'izany tondra voninkazo avy any Madagasikara avy any dia fa voninkazo inona ity dia io ny nameny ray aman-dreniny anefa manana ny daholo mihitsy ny fianakavianay tovositsiritra sa inona no anaran'ilay voninkazo io dia asiana vola ao ambanin'ilay izy dia ambolena ilay izy dia io ny loha ranom-pitahiana sy ny fahasoavana ao anatin'ny tokantrano. Tsia esory io fa tsy izy io nanao dinika tamin'izareo moa tamin'izay satria mikorotana be ilay tokantrano. Mety io mihitsy no mitondra zavatra lasa manana finoana ao anaty miorina amin'io ny finoanareo, miorina amin'io voninkazo io ny finoanareo hoe ty asina dia ambolena eto tokotany dia misy an'izao miorina amin'izany ny finoanareo. Tsy miorina amin'ny vato na firavaka, tsy miorina amin'ny andro hoe amin'izao andro zao nanaovana n'ity zavatra ity dia tena mety tsara ny zavatra izay ataontsika. Tsy miorina amin'olona na iza fa miorina amin'Andriamanitra ny finoana sy ny fanantenantsika. Na inona zavatra manjoanao aza mierikerika mitady famonjena sy mitady fanantenana itsaro fa ao amin'Andriamanitra orina tsara ny finoana sy ny fanantenana. Tsy miazakazaka mitady fiangonana ihany koa ary tsy miazakazaka mitady mpanompon'Andriamanitra. Indraindray manko ilay mpanompon'Andriamanitra indray nanorena ny olona ny finoany. Io raha ihany mandray an'io tena tonga dia vitany io hainy io. Io mihitsy nefa kapoakany, io mihitsy nyzaoany, io lasa ilay mpanompon'Andriamanitra ny fampitadiavana, miorina any amin'ilay mpanompon'Andriamanitra ny finoana. Tsia aorena ao amin'Andriamanitra ny finoantsika ravana fa ao aminy misy ny fanantenantsika rehetra. Aza miorina amin'ny tenanao aza matoky olona fa voaozona izay matoky olona ozy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe inona ny zavatra iorenany finoana sy ny fanantenanao. Mitaonanao ry havana anorina izany ao amin'Andriamanitra. Fa izany ihany no azo antoka indrindra ary io tsy vitavitany amin'izao fotsiny fa tsy maintsy mibanjina an' Jesosy Kristy isika. Jerevy ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy, jerevy ilay fitiavana nasehony dia ho hitanao fa arakaraka ny ibanjinanao an' Jesosy Kristy ny mitombony ny finoana ao an'Andriamanitra ka hatonganao ino ilay nanangana azy tamin'ny maty. Raha fitinina zany izay rehetra rambara teo dia izao voalohany hitantsika teo hoe mitondran-tena amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izy mandritra ny fivainanareo ety hoy Petera tamin'ny mpino. Isika koa ravana dia taomina hevitra mandrakariva fa manatrika sy mahitantsika Andriamanitra mandehana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fa ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fiandoham-pahendrena ary tena fahalalana tsara zany ozy ny bokin'ny Ioabolana. Ny kristianina mandeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ny tena kristianina marina ka na any mangingina rery ihany aza dia tsy mijery an'izaniza sady tsy hitan'izaniza fa mihevitra kosa izy hoe mahita Andriamanitra ary io Andriamanitra io dia mpitsara marina mpamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Io ilay ray izay antsoko matahotra azy tsy hanao an'izao tsy hanao an'izao. Ny faharoa dia hitantsika teo koa hoe ny rasoan'i Kristy mihitsy no nanavotanareo tamin'ny fitondran-tena dala fahiny hoy Petera tamin'ny mpino. Tsy zavatra moramora ry havana fa tena ran'Andriamanitra mihitsy ny nalatsaka vao vita ny famonjena antsika aza milona ao anatin'ny fahotana intsony. Aza milona ao anatin'ny fahotana intsony fa manjary lasa amahivantsika ny asa-pamonjena nataon'i Kristy raha izany. Ka ny olona manamaivana no asa-pamonjena nataon'i Kristy io sanatria tsy ho tonga amintsika ny ilay tantara izay nambarako teo hoe aza makany ianao fa nandritry ny androm-pahavelomany nisy zavatra mba nitakiako ialany ary azony ialana tsara fa tsy ny ialany mihitsy no amaivaniny ny asa-pamonjeko izay ny aretako teo amin'ny azo fijaliana. Farany hitantsika teo koa hoe ny orenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra no antony asa-pamonjen'i Kristy hoy Petera tamin'ny mpino. Dia izany mihitsy ry havana no tanjon'i Kristy ny ahatonga antsika iorina aminy amin'ny finoanan'Andriamanitra, manana fanantenana, manana finoana tsy amin'ny zavatra hafa na amin'olona fa amin'Andriamanitra. Ka na inona miseho mpanjiny ny asa-pamonjena nataon'i Kristy dia ho hitanao fa iorina ny finoanao an'Andriamanitra fa ilay nanao asa-pamonjena tao amin'i Kristy dia mahay manao asa-pamonjena amin'ny fiainanao koa raha mino ianao. Ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.